Faly miarabantsika rehetra indray ao anatin'izao herinandro ny fifandraisana izao. Fotoana izay efa nantomboka talohan'izao ary ny lohahevitra izay efa iarahantsika rehetra mahalala dia ilay hoe mifandray amin'ny Kristy. Mandritra ity herinandro ity dia hovozina eto hatrany izany ny fomba entintsika manolokolo izany fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy izany. Koa ny lohahevitra izay iarahantsika mijery indray izany dia ny hoe miatrika fakapanahy. Ny zava-dehibe ao anatin'ity lohahevitra ity dia tsy maintsy mametraka hatrany isika, tsy maintsy mamerimberina hatrany isika, fa ny filazantsara, ny mety ho endriky ny vahaolana rehetra izay iarahantsika manatrika dia Kristy no ivon'izany. Koa alohan'ny rosotsika lalandalina kokoa amin'ny lohahevitra izay natokana ho amin'ity fotoana ity dia manasa anao ary mba hiombona fa hisy vavaka izay ho tonoina. Vavaka isika eto. Isaoranay ianao hatrany Tompo, ny fahafahanay mbola manokatra mamaky ny teninao ary mandray lesona avy amin'izany. Tsy mitsahatra izay mangataka famelan-keloka, koa ny fananao masina elo lalana hatrany any am-ponay tsirairay avy. Hifantana ihany koa ny teny mahasoa rehetra ary mba ahatanteraka fitombona ara-panahy ao aminay tsirairay avy. Tonoina ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Araky ny efa nambara zany dia iresaka manokana ny amin'ny fakapanahy isika. Marina fa raha nisy endrika manokana makasika an'izany fakapanahy zany izay ambaran'ny soratra masina sy ny fandresena izany, atao hoe fakapanahy zany, dia ny fanandramana izay nandalovan'i Kristy. Kristy ilay ifandraisantsika tsirairay. Kristy ilay ivon'ny fanantenantsika ka tsy ny amin'izao fotoana izao ihany, fa ny amin'ny ho avy mandrakizay. Alohan'ny irosotsika nefa hijerena izany fanandramana Kristy ny amin'ny fandresena ny fakapanahy zany dia andeha aloha ho jerentsika ireto famaritana vitsivitsy ireto makasika ny fahotana. Ny antony dia satria izao, tsy mitombona ary tsy misy vidiny ny fakapanahy iray raha tsy manoloana ny ota na manoloana ny fahotana moa zany. Andeha iraisitsika hoe tsinoana ny olona iray, azo lazaina mihitsy aza hoe tena mbola voky izy, ka natoloranao sakafo azy izy dia tsy misy azo lazaina hoe tokony ampirona azy ny amin'izany sakafo zany, na dia tsara tohinina azy zany. Azontsika raisina ihany koa zany ny amin'ny hoe rehefa tsy ao amin'ny olona anankiray iny lafim-pahotana iny dia tsy misy vidiny eo aminy ny fakapanahy makasikana izy iny. Fa matoa zany ny fakapanahy iray mahery sy mafy eo amiko, eo aminao. Eny fa na dia manonona ny tenantsika aza isika hoe mpivavaka kristianina sy ny sisa, dia ao amintsika izay ilay fototra ahafahan'ny vavalon'Andriamanitra maka fanahy. Koa andeha ho jerena ireto famaritana ny atao hoe fahotana ireto izay ambaran'ny talidarana. Ny famaritana voalohany amin'izany dia ilay antsoina hoe fandikan-dalàna. Efa fantatsika fa ao amin'ny Jaona voalohany toko 7 ka ny 9:4 dia ambarany fa ny fahotana dia fandikana tsotro izao ny didin'Andriamanitra. Mety amin'ny fomba isan-karazany no isehoany zany fandikan-dalàna izany. Mety tsy amin'ny atao ihany, fa mety amin'ny foto-kevitra, mety amin'ny ohatra izay zaraina. Fa ity fandikan-dalàna ity dia ambara ny tenin'Andriamanitra fa fahotana izy io. Anisan'ny famaritana iray manaraka izay entiny taridarana ihany koa ny hoe fanaovana ratsy
eo amin'ny toeran'ny soa. Ary raha lasa lavidavitra ara dia zao, raha misy soa tokony ho atao kanefa tsy atao zany, dia mbola mitovy amin'ny hoe tafalatsaka amin'ny fahotana ihany ny olona iray. Jakoba 4:17 dia manamafy izany famaritana izany. Eo amin'Andriamanitra dia tsy misy fahotana kely sy lehibe, fa ny fomba isehoany zany no mety ho samihafa arakaraky ny maha izy azy ny olombelona tsirairay avy. Ny mety ho fahotana kely aminao, mety ho lehibe amiko. Ny mety ho heveriko fa tsy tokony hataitra akory, dia mety ho fahotana lehibe aminao. Fa eo amin'Andriamanitra, ny zava-dehibe aminy dia zao, mifanaraka amin'ny sitrapony ny fotom-pisainana hatrany amin'ny hery manosika tonga hatrany amin'ny atao. Ao amin'ny Jakoba 2:2 dia milaza mihitsy manao hoe raha toa ka marina amin'ny ireto lalàna ireto ny olona iray kanefa mbola misy fahadisoana amin'ny lalàna sasany, dia mitovy amin'ny diso amin'izy rehetra ihany. Misy ihany koa ilay fahotana izay ambara fa mahafoaka an'izao tontolo izao, ka tsy izaho ihany na ianao ihany fa ny taranak'olombelona rehetra. Ao amin'ny Romana 7:3 dia manao hoe fa samy efa nanota izy rehetra, tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Tsy misy olona afaka milaza zany hoe tsy nanota izy. Mety afaka manao ny tsara ny olona iray, ianao koa eo am-piarahana amin'Andriamanitra dia mahatsapa fa mba efa manao ny tsara tokoa, fa tsy mbola ahafahantsika milaza izany hoe tsy manota isika. Izany rehetrarehetra izany dia misy fiantraikany eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy. Izany indrindra no nahatonga antsika tamin'ny lohahevitra talohan'izao nilaza manao hoe tsy maintsy misy fidirana an-tsehatra avy any ivelany, ka io ilay planina, io ilay drafitry ny fanavotana izay natao ho ahy sy ho anao. Raha ny tena marina zany, avy amin'ny alalan'ireo famaritana vitsivitsy ireo, dia mbola afaka milaza ihany koa isika araky ny tari-dalana ato fa zao, ny fitiavana ny tena mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra dia mitarika antsika ao amin'ny fampisarahana antsika amin'Andriamanitra. Rehefa manaiky ho fenoana ny fitiavana na ny firetana mahery vaika izay mifaninana amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny fo, dia mitoetra ao ny fahotana. Raha izany no jerena, moramora sa sarotra ho antsika ny miatrika ny fakapanahy? Andeha ho jerentsika ny fanandraman'i Jesosy Kristy mahakasika izany fakapanahy zany sy ny fomba nandreseny, satria efa nolazaina tamintsika fa ny fifandraisantsika amin'io Kristy io dia mahatonga antsika ho mpandresy, ka tsy noho ny hoe ny tanjaka sy ny hery izay ananantsika, fa noho ny hoe ny fandresen'i Kristy dia atolotra antsika raha ekentsika izany. Zao ary ny zavatra miseho. Tany anefitra ny tompo, indro fa tonga ny fahavalon'Andriamanitra. Ny fomba fiasany moa dia efa tsy miafina raha ambara amin'izao vaninandro misy antsika izao, ny amin'ny fafana mamaky malalaka sy mandray lesona amin'ny kahalalahana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fomba fiasany dia izao, anisan'ny fakapanahy lehibe ampiasainy dia ilay antsoina hoe familivilina ny saina tsy ho amin'ny iraka. Mazava ho azy fa ny iraka dia mizara roa antsika. Voalohany, ny iraka izay atolotra antsika na omena antsika dia ny hanekentsika ny handeha amin'ny finoana mba ahafahantsika manaiky ny drafitra izay entina mamonjy antsika. Ny faharoa, lafin'ilay iraka zany, lafin'ny faharoa amin'ilay iraka, dia ny fahafahantsika koa mizara izany fanandramana izany amin'ny hafa, tsy ho antsika ihany fa ho an'ireo izay mifampikasoka amintsika. Fomba fiasan'ny fahavalo zany dia izao: esoriny, aviliny amin'ny alalan'ny toe-javatra isan-karazany ny saina mba tsy hifantoka amin'ny iraka. Ary izany ny fomba nentiny namilivilina ny sain'ilay zanak'Andriamanitra, ny sain'i Kristy, rehefa naka fanahy izy tamin'ny filazana taminy hoe naona ianao zao, koa hovay ho mofo ireto vato ireto.
tsotra loatra raha toa ka milaza isika hoe satria avy amin'ny satana ny baiko dia za tsy hanaraka. Tsotra loatra zany. Fa ny ao ambadika ity fitaka zay ataon'ny satana ity, fomba nentiny naka fanahy ity, dia ny fitaomana ny Kristy hampiasa ny maha-Andriamanitra azy. Fantatry satana mantsy fa Andriamanitra Kristy. Tsy ampy ahafahana mamitaka raha toa ka fampanaovana fahagagana fotsiny. Fa ao ambadika ity fitaka zay nataony fahavalon'Andriamanitra ity, satana zany, ity fakapanahy ity dia ny hanindraindra mba ahafahana mampiasa ny maha-Andriamanitra ny Kristy ka ahafahan'ny fahavalo ilaza fa tsy ho azo atao mihitsy eo amin'ny olombelona anankiray ny aharesy ny fakapanahy, satria Jesosy Kristy raha mandresy dia satria mampiasa ny maha-Andriamanitra azy izy. Teto anefa dia isaorana ny tompo. Fantatsika ao amin'ny Matio 4 fa nandresy izany fakapanahy zany Jesosy Kristy tsy tamin'ny alalan'ny maha-Andriamanitra azy fa tamin'ny alalan'ny fiankinany tanteraka tamin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fahatsapahantsika an'izany fitaka ambadika izay entin'ny fahavalo mamitaka izany. Andeha hiroso isika amin'ilay fitaka faharoa izay nitondrany devoly any Kristy ka nilazany hoe mienjera, satria teny ambonin'ny tempoly isan'izay avo tamin'izay fotoana izay, ka mienjera fa voasoratra hoe izy andidy ny anjeliny ny aminao. Ny famporisihana ny olona hampiasa ny maha izy azy dia anisan'ny fitaka tena maranitra sy matsilo tokoa eo amin'ny fomba fiasa sy ny fomba fakan'ny devoly fanahy. Ny zavatra tsy azo ny an-tsaina dia izao: manana iraka mazava ny tompo amin'ny alalan'ny Kristy. Manana iraka mazava Andriamanitra, ilay drafitry ny famonjena izay tsy maintsy Kristy no mahatanteraka azy mandritra ny andron'ny nofony. Hebreo 10. Tsy vitan'ny satana mihitsy ny namilivily ny saina izay efa mifantoka tamin'ny iraka nampanaovina azy. Notarian'ilay mpakafanahy ny tompo teto mba hiavonavina ka hihevitra fa ny fahamboniny no entina handresena ny fahavalo. Tsia, ny tenin'Andriamanitra no nampiasain'i Jesosy Kristy. Eto dia mazava ny fanambarana. Hoy izy eo amin'ny Efesana 4:1-20 manao hoe mba hoentina mamono ny zanatspika amin'ny rehetra rehetra alefa n'ilay rasy, dia izao tsy maintsy mitoky amin'ny hampingan'ny finoana isika. Ary ny finoana izay ambarana eto hoe hampingan'ny finoana dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Efa eny am-pelantanantsika tsirairay avy ny Baiboly, ny tenin'Andriamanitra izany, ny soratra masina natao ho ampiasaina izy ireny manoloana ny fakapanahy. Ary zava-dehibe ho antsika izany satria karazana fiarovana ho an'ny fomba fijery maha-olombelona antsika ny ambara ny soratra masina. Nahoana moa? Satria amin'ny maha-olombelona antsika dia misy mandrakariva ny fahatsapana hoe tena manaraka lojika tokoa izany foto-kevitra izany. Fa ny fanontaniana tsy maintsy apetratsika mandrakariva dia ny hoe mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve izany. Misy lesona anankiray ho an'ny fakapanahy fahatelo izay andraisantsika lesona ihany koa ny amin'ny fandresen'i Jesosy Kristy, dia tsy inona izany fa mahakasika ny fiankofana. Satria nilaza tamin'ny satana hoe raha iankohaka eto anatrehako ianao dia omeko anao izao rehetra izao. Fiantsiana ny maha-Andriamanitra izany. Raha ny tena marina dia tsy misy antony tokony hanaporofona amin'ny satana hoe Andriamanitra, Andriamanitra. Ary eto isika dia ampatsahivina sy amafisina fa Andriamanitra no tonga olona, fa tsy ny olona no tonga Andriamanitra. Tao amin'ny toeran'i Jesosy Kristy zany, ny iraka izay nanirahana azy dia nambara mazava tsara fa
Andriamanitra no nanetry tena naka endrika, naka ny endriky ny olona. Hebreo 4:14 izay ahafahantsika manamafy izany. Tsy misy fampanantenana mihitsy hoe ny olona dia ho tonga Andriamanitra. Raha miverina kely any amin'ny Genesis tokoa voalohany isika, rehefa miteny ny Tompo tamin'izany fotoana izany dia nambara manao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika. Dia tsy misy filazana hoe andeha isika hamorona olona ho tonga Andriamanitra. Fa misy fikendrena tsara izay tian'Andriamanitra hitondrana antsika. Ka anisan'ny zava-dehibe zany ny fatakarantsika an'izay. Ny antony dia satria fomba fampiasan'ny Satana koa anatin'ny fakapanahy ny fikitikitiana ny resaka fiankofana. Tiany enkohaka aminy ny maha olombelona antsika. Raha tsy izany dia antsony ny olona iray enkohaka amin'ny olona iray. Koa amin'ity fotoana ity ary dia andeha hoentsika ambavaka mba tsy ho lavo ka tsy ho tafarina ny amin'ny fakapanahy isika. Ary na sendra lavo aza isika dia manana fandresena satria Kristy dia nandresy. Tsy nampiasa ny Mahandriamanitra azy Kristy nazahoan'ny fahendrena, fa niankina tanteraka tamin'Andriamanitra izy. Niorina tamin'ny tenin'Andriamanitra ny fanandramany. Ary izany no nafahany nahazo fandresena. Koa tiako ny hitondram-bavaka anao ary amin'ity fotoana ity raha eto am-pamaranana, satria sitraka indrindra tsy ianao ihany fa izaho ihany koa ary isika rehetra izao mba samy hanana fatokinany amin'izany hoe fandresena ny fakapanahy izany. Hivavaka isika. Isaoranay hatrany ianao Tompo noho ny fahafahana manana fanantenana, fatokiana, fahazahoana antoka ny fandresena ny fakapanahy. Olombelona tsy tanteraka tokoa izahay satria amin'ny lafiny maro dia voatonona mandrakariva ny mahampanota. Kanefa isaoranay Tompo fa ny fanandramanao Kristy dia ampy hampandresy anay, mampianara anay andeha amin'ny finoana, hiankina tanteraka hatramin'ny tsipiriny madinika indrindra ny amin'ny fiainanay, ka tsy hiankina amin'ny lôjika maha olombelona fa ampitahany zavatra rehetra amin'ny teninao ary ampitodika ny fosy ny fisainanay hiankina tanteraka. Tsy hampiatra ny maha izy anay ihany koa na nindraindra izany ahatonga fiankofana sandoka eo amin'ny fiainanay. Ary io sy tehirizo hatrany Tompo ny fomba ampananay mba hifantoka ao amin'ilay drafitra izay efa nomaninao, azahoanay antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Tonoana mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.